Ho amintsika rehetra revana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba ny reny rehetra no ity andro ity natao atserovana anareo. Mbola isy fotoana moa iarabananareo manokana ao amin'ny asa vavolombelona fa andaontsika iravana andray ny afatr'Andriamanitra. Ny ROMANA toko 10:20 hatramin'ny fahatelo amby roapolo no raisitsika. ROMANA toko 10:20 ny 17:20 hatramin'ny fahatelo amby roapolo zay efa novakiny mpanompon'Andriamanitra teo. Ny mahafinaritra amin'ity perikôpa ity ry havana dia sarina tetezana anankiray mampita ny lohahevitra izay nidiniantsika tamin'ny volana mety izay farana amin'ity anio ity. Ahoana amin'ny lohahevitra diniantsika amin'ity volana ity? Miasa ao AMIN'NY fa miditra amin'ny lohahevitra vaovao sika ny amin'ny fahefan'Andriamanitra amin'ny volana Jona. Ary tena izay mihitsy ry havana no resahan'ity perikôpa amin'ity anio ity. Paoly apôstôly manoratra ho an'ny fiangonana ao Roma ary milaza izy ny amin'ny mahazava-dehibe ny fiombonana, ny fifampitokisana amin'ny fampelezana ny vaovao mahafaly. Ina ry havana ny afatra azontsika raisina avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny voalohany ry havana dia izao, mampiombona antsika amin'ny fifampitokisana ny fanahy masina. Maninona hoe? Mampiombona antsika amin'ny fifampitokisana ny fanahy masina. I Paoly apôstôly etsy an-daniny ny fiangonana ny Roma izay tsy hitany matetika, impiry izy nikasa ho an'ny Roma fa tsy mety tonga tany Roma izy, kanefa na dia tsy mifankahita sy mifanatry tava lava aza dia ny fiangonana ao Roma matoky an'i Paoly, i Paoly koa matoky ny fiangonana izay naorina any Roma. Alahady natokana hitronam-bavaka ny diakonina sy ny olona moa tena io ity. Rehefa tsy mifampatoky amin'ny pasterinareo na i pastera tsy matoky anareo, tsisy fanahy masina miasa eto ATSIMON'IMAHAMASINA. Zay ry havako. Tahaka izany koa nareo fiangonana. Rehefa tsy matoky an'ireto diakona ray aman-drenitsika reto sika, rehefa tsy matoky an'ny pasterinareo, pastera koa tsy matoky anareo, tsisy fanahy masina miasa eto izany. Ary tsy misy fahefan'Andriamanitra ho tafapetraka ao anatin'izany, fa ny fanahiny izy mipetraka ao, ny fanahiny Satana. Ndikan'ny teny hoe diabolosy dia mpampisaraka, fa ny fanahy masina kosa dia symbolosy, mpampiombona. Ina ry havana miraitsika amin'izany hoe mampiombona antsika amin'ny fifampitokisana ny fanahy masina. Ny voalohany indrindra aloha dia izao hoe i Paoly apôstôly dia mahatsapa sy resy lahatra fa nomeny Jesosy Kristy tompo fahefana izy, ary tsapany mihitsy ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Eo amin'ny 4:20 raha raisitsika ny soratra masina, ny 4:20 ary amin'ny 4:20 dia tena milaza an'izany. Tena mahatsiaro Paoly apôstôly voaantso izy, natsoan'Andriamanitra izy. Dia rehefa natsoan'Andriamanitra izy dia mahatsapa koa izy fa io Jesosy Kristy niantso anazy io no manome azy ny fahefana. Fantatsika tsara ry havana rehefa naniraka ny apôstôly ny mpianatra Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko 7:20 dia mitenitsy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino hoe lohana azo famantarana izao sy ny sisa. Any amin'ny marika toko 4:20 koa izany mbola miverina ihany koa izany fanomezana fahefana ny mpanompon'Andriamanitra izany. Ry havana malala, ny vokasion'ny Paoly dia ho mpanompon'i Kristy
mitondra ny filazantsara amin'ny tsy jiosy na lentsona ihany koa hoe jentilisa. Tsika rehetrarehetra zao tsisy jiosy sady reo mety misy metisy any any ambadimbadika any fa isika manatrika eto amin'ny ankapobeny dia tsy jiosy, zany hoe jentilisa. Midika ny teny hoe jentilisa zany tsy hoe mpanota fa midika ny teny hoe jentilisa dia tsy jiosy. Ohatra tsika rehefa miteny hoe vazaha dia rehefa tsiny zay, rehefa tsy gasy dia vazaha na vazaha mainty io na vazaha kely maso na rehefa tsy gasy izy dia iny zay vazaha. Ka ny fahatsapany Paoly apôstôly hoe manana fiantsona ho any amin'ny jentilisa izy dia tena fiantsona lavitrezaka. Famalina ny antson'Andriamanitra mba hanatanterahany asany faresen-dahatra vokatry asan'ny fanahy masina mba handeha hitory ny vaovao mahafaly manerana n'izao tontolo izao. Fa ny kristianina rehetra ry havana dia natsoan'Andriamanitra hanana n'izany vocation na evangelisation izany. Sika rehetra manatrika eto fa tsy hoe ny AFF ihany opekonte ny AFF ihany mpanao tafika masina, misy mandra-piavy ny tompo tsy hiditra AFF mihitsy. Fa isika rehetra reto no irahana hitory filazantsara roviana re noko fa misy tetikasa ny fiangonana amin'izany ny fiangonana ATSIMON'IMAHAMASINA ray manontolo mahatsiary vocation. Eo na manahirana amin'ny fijerin'ny olona amin'ny pastera, fijerin'ny sasany amin'ny pastera manko dia lany session tary dia tsy naombo tary amin'ny fianarana tary amin'ny université tary dia tsy nahita asa tary dia manao inona? Manao pastera azafady. Raha ohatra ka hitady asa bebe karamo tsy ho pastera na ATSIMON'IMAHAMASINA mihitsy ny naleha ty. Alao azava ny resaka. Tsy hoe tsy nahita asa zay mivady farafaratsy ny zay afaka mivarotra kakana. Dia tahaka izany koa ianareo manana ny vocation zany déconne zany, vocation no maha-déconne fa tsy titre, c'est une vocation. Dia mifampatoky ny kristianina satria samy voantso n'Andriamanitra. Zay ndika ny teny hoe fiangonana na tsoina very avy any amin'ny toerana samihafa mba hiombona amin'ny toerana anankiray, samy olom-boantso n'Andriamanitra. Fa ny faharoa ry havana ny fifampitokisan'ny Paoly sy ny fiangonana tao Roma, zero tsara angeo 2:20. Fa izaho koa rahalahiko dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Mifankafantatra tsara ny olona mifampatoky, ary tsy vitany hoe mifankafantatra tsara fa mba mahay mijery keo anao ny lafiny miabo amin'ny fainan'ny olona miara-manompo aminao. Eto zao Paoly apôstôly dia miteny mihitsy hoe ory fiangonanao Roma, fantatro tsara ny nareo fa nareo dia mandray tsara ny fampianarana izay nomeko ianareo ane dia mitombo fahalalana noho ny soratra masina, mitombo amin'ny finoninareo dia ekenareo koa hananatra anareo. Zao ry havako rehefa mifampatoky na mifampiteny mahitsy taky ninona na mifahasiahana azy ny olona mifampatoky dia manaiky. Fa raha misy protocole elana be, mingavy anareo tompoko raha tsy manafotoana anareo mba eno ihany zao teny zao, raha vao misy efitra ohatr'izay tsisy fampitokisana zay. Nareo ve raha miresaka amin'ny zanakareo ohatra dia miteny amin'ny zanakareo hoe ry zanako malala balita mingavy anao ampitiavana sy amin'indra fo mba eno idada malala, aza tao manafotoana anao zao teniko sao fa mieritreritra mafy ahinany voambola nitenenako an'ity aminao, aza mijangajanga
ohatra zany ve fomba itenenareo amin'ny zanakareo manontany anareo fa tonga de miteny aza mangalam-pinana sady zay le izy ny olona manana fampitokisana zany de miteny mahitsy oatra zany de tsy misy hoe sao de manafitohana ny anina azonareo ve zany resahako zany fa matoana zao manao hoe zao no teny le pastera anankiray zay hiditra tato ATSIMO'IMAHAMASINA andimby ny pastera Rakotomanana de ozy le pastera anankiray zay elana izy rehefa hiditra ATSIMO'IMAHAMASINA rehefa ho avy ny alahady ny mpitandrina amin'ny volana zemo le alahady ny mpitandrina zany rehefa ho avy ny alahady ny mpitandrina amboary ny toriteny lahy azonareo ina ny dikan'izay amboary tsara so misy tezitra am'seny olona de tsy milatsaka le azafady ovatsika matoky anareo ianareo koa matoky ana ovatsika ary zany re avana ny fampitokisana teo amin'ny Paoly apôstôly sy ny fiangonana tao Roma fa i Paoly apôstôly koa de mahita ny fahatsarany ny fiangonana tao Roma eto azao de mba hiteny avana tsy mbola nyteny an'ity fa mba ilaza tsy hoe mizesta akorinareo ary mizesta tsika fa milaza ny marina eto ry avana de samy teny hoe raha misy ny fiangonana mandroso makatoa manana finoana matanjaka dia anisan'izany ny Fjkm ATSIMON'IMAHAMASINA andao mba hitehako sika ry avana andao mba hitehako tsy mbola nyteny eny zany ato eto ATSIMON'IMAHAMASINA fa am'tian'io ty hiteny aminao ry fiangonana malala fa tsara ianao maninona tsara hoe tsara ianao ohatra natao ny Paoly apôstôly eto teny tamin'ny fiangonana tao Roma izy fa feno fahatsarana ianareo de feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa ka raha miteny aminareo pastera ka masisika raiso tsara zay fa mba tsara ihany koa ny sakay indraindray azonareo ve izy rehefa mba miteny moramora aminareo pastera de raiso ampitiavana koa zay fa nareo koa rehefa miteny amin'ny pastera mitenena mahitsy koa fa misy ane matahotra vao mahita ny pastera fa zao tonga de matahotra tsy am'teny de alaivo sarany eritreritra mialatsiny avy ataoko amin'ny fomba vatambatana miva manompoketo ohatra ny bragetiko ovenareo hitanareo zao efa tonga hidiny ery ambany ery vehivavy daholo mifanena amiko eo amin'iny de tsy misy raha isahiteny amiko ve hoe pastera mba jerevo kely ny tenanao de mba amboary azonareo ve zany resahako zany manina raha tonga de hitsinao hidio ny bragetinao pastera fa mety sahiranareo hoe ahoana ny fomba hitenenana zany amin'izy amin'ny pastera fa rehefa mifampatoky de fampiteny mahitsy oatra zany ary mampiasa fiteny miabo zay le izy le fiteny miabo raha tianao iova zany le olona de iriko ianao mba manake mba ampiasao vadinareo sy ny zanakareo ane zany mba iriko ianao mba alo hianatra pratika kely tsika amin'ny akaikinareo iriko ianao mba hitory ny filazantsara zay raha mangalapina zany iriko ianao mba tsy hanokatra sarombolany intsony atao avatra zany ry havana fifampitokisany zany zao ry havako ny Toriteny voalohany toko 7:9 voalohany de tena milazany zany fifananarana ataon'ny fiangonana izany ny fiangonana voataiza sy nobeazina anaiky ny fahefan'Andriamanitra ny fiangonana voataiza sy nobeazina teo ambany fitarian'ny fanahy masina de mitombo amin'ny fahalalana amin'ny finoana zany mahatonga antsika manisy an'ilay sekoly ny mpitory sekoly ny finoana sy ny sisa mbola ampianatra rehefa avy eo amin'ny akatoky ny fandraisana de maiza mandray tsara zany nahatonga ny fiangonana ny boky kely iny mba ho ampiasainareo volam-piangonana iny neny sasany zao fa mety tsy hitatsony angamba ny afarano nakaiza moa zay platsiny zay fa inona tao ampiasaina iny mba hitombotsika amin'inona hitombotsika
amin'ny finoana. Fa ny fahatelo amin'ity fizarana voalohany ity avana dia zao: ny fanekenan Jesosy Kristy manaiky ho beazana ny fiangonana dia zao amin'ny alalan'ny fahasahiana tsy misorona. Voalaza eto amin'ity soratra masina ity dia 15:20. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo. Dikan'izany dia zao: tsy misy fifampitokisana eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ka tsy misy fahasahiana, ka tsy misy inona hoe ny olana ne dia isika kanosa indraindray satria isika kanosa. Nefa le soratra masina tena hoe fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahany aminareo. Ny olona ny latsahan'ny fanahy masina ry avana tsy mba kanosa, tsy mba maninona hoe. Dia tadidiko ny tenin'ny pastera mihitsy eto amin'ny altara ry mihitsy, voalan'ny filohan'ny Fjkm vovetivety izy tamin'izay dia ozy izy: arakaraky ny andraisako andraikitra ambony eto amin'ny fiangonana ozy izy no mahabetsaka ny tsindrina ny pression amiko. Tadidiko tsara eo amin'io izy ny teny zany, tadidiko fa zany mihitsy. Fa zao raha manderaky ny herinao ianao dia tsy vitanao zany asa zany. Fa rehefa ny fanahy masina ny miasa ao anatinao dia manana fahasahiana. Ny toriteny moa ry havana tsy natao ho anareo rery fa natao ho anako. Fa dia raha tena miasa ty anatiko aty ny fanahy masina RANAIVONIARIVO Tiana Alisoa ao, manana fahasahiana. Nao mba saiko miteny indray nareo, mba miteny amin'ny pastera nareo: pastera Tiana ao manana fahasahiana. Misaotra tsara ny bro tadidiko nanafatra ny bro mpiangonana tamin'ny Alahady Mpitandrina tamin'ny herintaona. Zay ny hafana: pastera Tiana manana ianao fahasahiana. Ny fiangonana mila manana fahasahiana. Ary zay ry havana no andrasan'Andriamanitra amin'ny Paoly apôstôly tao amin'ny fiangonana. Ny fanahy masina mantsy dia sady mpananatra no mpampahery no solo vava, ka raha sendra miatrika ny adi-panahy ianao, na sendra miatrika fitsarana ianao, na sendra miatrika olana ianao, dia ny fanahy masina no mampahery ianao. Izy no mampianatra anao ny zavatra rehetra, mampatsiaro anao ny zavatra rehetra, araky ny voalaza amin'ny Jaona 4:20. Fa ny faharoa ry havana, atsika raisina amin'ity ten'Andriamanitra ity, ny voalohany teo moa zany dia ny hoe mampiombona antsika amin'ny fifampitokisana ny fanahy masina. Fa ny faharoa, manana fahasahiana hampihely ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra noho ny herin'ny fanahy masina. Manana fahasahiana hampihely ny filazantsara noho ny herin'ny fanahy masina. Eto amin'ity soratra masina ity ry havana dia ambarany tsara mihitsy eo amin'ny 20. Koa dia nataoko voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fa nandrao anovony eo ambonin'izay efa notorian'ny sasany aho, farak'izay voasohatra hoe: izay tsy nilazana azy no ahita, ary izay tsy nandre no ahafantatra. Tatsika any amin'ny Isaia 2:2 koa zany. Ny dikan'izany dia zao ry havana manana: raiso voninahitra siandraikitrao eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, ny fahasahianao andeha hitory ny filazantsara. Ny fahasahianao andeha aninona hoe? Fa io ane misy tahotra e, no mahatonga ny fiangonana rehetra tsy andeha hitory ny filazantsara, matahotra hoe ohatrany tsy mbola nanao an'izany ataoko ahoana zany hitory filazantsara zany, tsy mbola zatra an'izany ianao very avako mandra-piavo ny tompo dia hitoriana foana ianao zany. Azonareo ve zany resahako zany? Fa roviana ianao no mba ho mpitory. Fa zany ny asa amin'ny fanahy masina ry havana. Fa io ne mandehatra any amin'ny toeram-piasanao e, mety tsy afaka nanao tafika masina ianao, fa hitorio ny filazantsara ny patronao na karana ry izy, hitorio ny filazantsara ny sefinao sy ny lehibenao, ary hitorio filazantsara ny mpiara-miasa aminao. Zay fotsiny ny ilay. Filazantsara tsotra, ataovy reseho lahatra le olona eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana.
azonao atao koa nitory amin'ny ankonanao raha mbola ao anatin'ny ankonanao misy tsy mandray ny Jesosy Kristy, ataovy zany. Mety koa vao miraha veto ianao dia mandeha metsena ianao sady mividy voasary ianao na mividy hena ianao, kotleta zay ataonao na anana na ovy, dia hitoroy ny filazantsara alohan'ny hanomezanao vola, toroy ny filazantsara aloha le olona. Ary zany ry havana andrasana amintsika. Paoly apôstôly dia nanana ambition, zany hoe nanana faresen-dahatra vina lavitrezaka hitoro ny filazantsara ny gentlisy, zany hoe amin'ny olombelona rehetra tsy akanavaka. Ny filazantsara ry havana dia tokony filazantsara tsy mialonjafy ny olona rehetra mandray azy avokoa. Fa misy ny ry havana ny olona le efa resy lahatra ihany ny toriany filazantsara. Nandao fa mahita an'izany? Ny olona efa resy lahatra ihany no hitoriany, dia izavy dia hitoro ny filazantsara amin'ny pastera Faniry, mipepahana pastera Faniry, raisy Jesosy tompo sy mpamonjy ianao. Iza rehefa hivoaka amin'ny volana Jolay. Ahoana azanareo fa zany resahako zany? Fa mandehana mitoro ny filazantsara. Alao fa ilaza ndray aho. Ela ihany ry havana na pastera zay. Befa mba ela ihany. Efa mananitry ny 100 taona zao atsoatsy. Ny na olombelona. Fa zao ny resahako anao tsy mbola nahita pietafika ka nahatratra 300 latsaka kely raha tsy tato amin'ny Fjkm ATSIMON'IMAHAMASINA. Andao hitehaka ndray tsika ry havana. Hitanareo amin'izany. Tsy mbola nahita, asy pastera rehefa nahita. Io izy milazo tsy mbola nahita. Fa ilaza aminao ary fiangonana malala. Fa ny andrasan'ny tompo amintsika dia isika menakavy reto mihitsy ny miaraka manao tafika masina. Hilaza any amin'ny gentlisy ka tsy anjono ambovo ohatra ny ataon'ny sasany. Hainareo ny manjono ambovo. Fa be dia be ny tsy mandray ny filazantsara, andao hitoro ny filazantsara isika. Mampahery anao ary kristiana. Farany ry havana, manana fahasahiana apely ny filazantsara eo ambany ny fitarian'ny fanahy masina. Mety misy ny sakatsakana amin'izay asa fanompona ataonao. Paoly apôstôly dia tena nikiasa mafy no an'ny Roma, fa tsy mety tonga tany Roma mihitsy. Mety ho kivy ianao amin'izany. Zao rehefa ny fitoriana filazantsara ka nahazo ondro be dia be zay ianao, ny zavatra be dia be amin'ny voalohany dia zavatra tsy ateza izy zay. Fa jerevinareo tsara nge Paoly apôstôly tany antena izy nitoro ny vaovao mahafaly. Fa anankitelo neny mba azony. Firy ny mba azony? Ka za mieritreritra hoe ny volam-piangonana lany amin'ny tafika masina 18 millions ohatra zany d'ariary. Tsy hitako hoe idika olona firy zao no azonareo nga io anga io ny tsy business. Azonareo moa zany resahako zany, tsy business io. Fa ny anjaranao mitory, anjaran'ny tompo manao hoe ty resy lahatra, ty anjaran'ny tompo zany. Zay ny anjara, fa tsy anao indray anao hoe Fjkm zany, firy zany ny bebaka teo? 520. Firy natao batisa? 50. Naomby zany fitorian'ny filazantsara fa nahita 50 tsika resy lahatra. Verina ianao amin'ny herintaona. Lany Jesosy isy fume. Fa le olona nitoriana ny filazantsara tsisy tsony. Nefa natao batisa. Tsy aleo mahita olona 2, 3 nandray ny filazantsara dia miorina tsara amin'ny fiangonana. Ty zao hiteny aminareo raha anisan'ny mba nafinahitra na tena nafinahitra na miasa fanompona mahapastera. Tondra ny poste d'evangelisation ny miandro vazo nandritra amin'ny 7 taona. Fa nafinahitra ny zanaky ny fiangonana lasa pastera, poste d'evangelisation zany miainga amin'ny pastera Rosella moa nisan'ny mpamangamanga tany tamin'izany tamin'izy Brown ny AFF. Fa ilaza aminareo fa 400 ny zanaky miandro vazo lasa pastera. Ao anatin'ny fotoana 7 taona, ao anatin'ny 7 taona. 400 zany hoe 2 isa-taona zany pastera, 2 isa-taona pastera, 2 isa-taona. Misy tonga dia 4 ary ny ray lasa pastera. Dia mba fifaliana ao anay mivady zany. Da zagahaka nareo na lany mpendraikitra fohy be zay, koreo ary zao fa mamonjy synode lehibeko. Normal be zany. Ravana malala ao amin'ny tompo. Tsy ny rano ritra akory ny mamaika. Fa ninona?
ny amalina ho azo. Zany mazava-dehibe na misy aza ny sakatsakana tandremo koa fa ny programanao tsy voatery ho programan'Andriamanitra. Ianao zany mametrapetraka tsara hoe eto de eto de eto de eto, zay zao malina metrametraka tsara mihitsy hoe raha vao tonga any Antananarivo avy any Ampefy niaraka tamin'ny tanora de mbola andeha manga marary a planina anay daholo zany rehetrarehetra zany a sy kristianina antsika marary. Inona eo nasaina nanao repo ny ala sasatra teny amin'ny Valava teria malaza. Nanao naka repo to ny matory ianao RANAIVONIARIVO de natory so matsara teo tavela teo. Ny tomobile tany arinana indray ny tonga voalohany taty. Zao ry avako malala. Mety misy programanao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny programan'Andriamanitra aloha no aoko ho tanteraka. Mety misy ny sakatsakana takanazo an'ny Paoly apôstôly fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia atsika. De mahireza sy mahatanjah aza kivy, aza ketraka. Raha fitianiko ry havana, ny afatra tamin'ny teny ity dia anankiroa. Ny voalohany dia ny hoe mampiombona antsika amin'ny fampitokisana ny fanahy masina. Andeha isika hifampatoky fijoroana ho vavolombelon'ny tompo noho ny fitarian'ny fanahy masina. Fa ny faharoa ry havana, izay nambara tamintsika teo dia manana fahasahina hampiely ny vaovao mahafaly. Tsy amin'ny olona voafetra ihany, fa amin'ny olona rehetra maneran-tany. Mananana grande ambition amin'ny evangelisa. Ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen.